zaza voadonan'ny cortège présidentiel namony any maraina teo. Tsy asa sy mpandraharany université Nagatso ny amafy ny fitakiana karama androany. Ady amin'ny tsy fanjary-tsakafo mila miova ny fahazarana sy ny toe-tsaina. Alatsinainy fahavalambin'ny ny volana oktobra ny taona 2024 amin'ny kafaleny indray ary no ionako aminao tanatin'izao fotoanany fampalalam-bavao izao tomboky lasy sy tomboky vavy manolotra ny arahaba manasanao anaraka ny fotoanany vavao hatramin'ny farany. Etisika anomboana ny vavao ary izao arivo izao dia amin'ny pejin'ny finoana satria dia tontosa omaly tetsy amin'ny Coliseum ny fotoam-pivavahana ho fametrahana tamin'ny fomba ofisialy sy fomba mpiangonana ny tompona andraikitra vavao voafidy eo anivon'ny fiangonana FCKM ho amin'ny taom-piasana 2024 520 olo manakaja maro no namaly ny fanasana isan'izany ny filomarika ravalomanana amin'ny vady. Sary sy rendrany sary ny tokora maro lasy Manorandre Malala. Fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana. Matio ny toko faharoa amby roapolo ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra-ambin'ny folo. Teny soratra masina nentin'ny filohan'ny FCKM Irako Andriamasoami ny ainga omaly nandritra ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny birao vaovao ny fiangonana. Manasa ny olona rehetra hiditra amin'ny fanjakany Andriamanitra. Tsy misy fanavahana fokom-pirenena, tsy mifidy saranga. Mety hisy anefa ny tafiditra horoahan'Andriamanitra satria misy ny fipetranaN'Andriamanitra. Ary ofeziko amin'izao zavatra telo tsotra dia tsotra zao zany afatra zany. Ny afatra voalohany Ravana Malala dia ambarany tenin'Andriamanitra mazava amintsika fa manasa ny olona rehetra hiditra amin'ny fanjakany Andriamanitra. Manasa ny olona rehetra hiditra amin'ny fanjakany Andriamanitra. Zay ny voalohany. Misy toy ny mampieritreritra nefa ity tenin'Andriamanitra ity Ravana Malala dia izao. Mety hisy anefa tafiditra horoahan'Andriamanitra. Ary ny famenony sy azo elana ambaran'i Jesosy eto Ravana Malala fahatelo dia izao manao hoe satria misy ny fehipetran'Andriamanitra. Ny fahatelo dia ny hoe misy ny fehipetran'Andriamanitra. Andriamanitra zany Ravana Malala tsy manasa fotsiny malagasy fa miantsoko ny sinoa izy, miantsoko ny karana, miantso ny frantsay izy, miantso ny anglisy izy, miantso ny rosiana, miantso ny amerikana izy, miantso ny indonesiana izy, miantso ny anina rehetra izy. Raha ny Ravana Malala ny ten'Andriamanitra tsisy ahafahan'Andriamanitra mihitsy, miantso izy. Ary ohatran'izany koa Ravana, raha jerena zany dia miantso ny lehilahy izy, miantso ny vehivavy izy, miantso ny olon-dehibe izy, miantso ny ankizy izy, miantso ny tanora izy. Ary antson'Andriamanitra avokoa, miantso ny manan-karena manontany ny ora izy, fa miantso ny mantra mitsindroka eny amorony arabe tahaka ny 4 mi. Miantso ny olona varam-pianarana izy izay miravaka diplôma ny rindriny rehetra ao amin'ny efitrano, ary miantso ny olona tsy mahay mamaky teny manoratra akory azy izy. Miantso ny olona rehetra Andriamanitra, ary miantso ka tsy misy fanavana izany fiantson'Andriamanitra izany. Miantso ny olona rehetra avy amin'ny fokom-pirenena rehetra izy, ka na ny olona any avaritra, na ny olona any atsimo, na ny olona any andrefa, na ny olona any atsinana, antson'Andriamanitra avokoa, fa tsy misy fanavakavahana foko hoe fiaviana e, firazanana ao amin'Andriamanitra, antson'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Dia toy izany koa miantso ny olona rehetra amin'ny firehakevitra samihafa izy, mety atoko politika samihafa tsy misy avy, antson'Andriamanitra atao. Rehefa tonga any an-danitra isika dia hita olona nitondra loko politika samihafa tetỳ an-tany, fanamazany azy zany dia ireo izy rehetra ho an'ny olona rehetra ny fanasan'Andriamanitra. Ny fanontaniana lehibe ateraka izany Ravana Malala dia tena tsotra mihitsy. Manasa anao Andriamanitra satria ianao no anatin'izany olona rehetra izany. Vonona hanaiky ny fanasany ve ianao sa tsia? Zay tena fanontaniana. Vonona hanaiky ny fanasany ve ianao sa tsia? Fa ny tantara mampalahelo amin'ity fanoarana nataon'i Jesosy teto izao, nasaina ny olona fa nanaiky sa tsy nanaiky? Tsy nanaiky izy. Miala tsiny izy, za hamonjy an'izao, za hamonjy ny famboleko, za hamonjy ny aferako, ny varotra ataoko. Lasa tany izy. Mpanjaka raha angany miantsoko, mpanjaka tsy mba hoe izy mpinamanamana, mpanjaka no miantso dia miala tsiny ny nasaina. Dia gaga ianao. Raha lasana vavy malalako, mbola misokatra ho anao ny fanasan'Andriamanitra, mbola asain'Andriamanitra ianao satria tiany ianao, hajainy ianao, sarobidy aminy ianao, aiza mandalo ny fotoana ny fahasoavana.
mbola andrenesanao zany antson'Andriamanitra izany fa manasany olona rehetra hiditra amin'ny fanjakany Andriamanitra ary ianao anisan'izay omen'Andriamanitra fanasana manokana ho amin'izany. Zay le voalohany teo, manasany olona rehetra hiditra amin'ny fanjakany Andriamanitra. Dia ahoana ny toy ny ravana? Mety hisy anefa tafiditra orohan'Andriamanitra. Hay ve zany? Mety misy olona antsoina dia miditra ny fiangonana, dia tonga mambra ao anatin'ny fiangonana izy, tonga mivavaka izy, mety isan-kalahady mihitsy aza, mety ho mpikambana ao anatin'ny sampana samihafa, ny sampanasa ary asa samihafa izy, tafiditra ao anatin'ny fiangonana saingy horohan'ilay tompon'ny fiangonana hivoaka ao. Ary zany ravana malala ny tokony eritreretintsika tsara, tsy hoe satria efa tafiditra ianao dia tokony hafa-po manao hoe tafiditra, fa tsy maintsy mieritreritra ianao sao izaho ilay ao anatin'ny fiangonana tsara mihitsy, ary eto miara-mihinana mihitsy, andao mpandray fanasan'ny tompo mihitsy, ary mazoto mandray na dia tsy tonga miangona fa tsy isaky mifandraisana azy. Nareo moa tsisy manao an'izany, fa zavatra lehibe tena efa mpandray fanasan'ny tompo ara-dalàna mihitsy, miara-mihinana tsara eo saingy mololoana ihany. Manasany olona rehetra hiditra ao amin'ny fanjakany Andriamanitra. Ahoana ny toyiny? Mety hisy anefa tafiditra horohan'Andriamanitra. Ny fahatelo farany dia ahoana? Satria misy ny fepetra'Andriamanitra, misy ny havana malala ny fepetra'Andriamanitra. Izany hoe ny antso dia malalaka saingy tsy gaboraraka. Zay mila mazava, ny antso dia malalaka fa tsy gaboraraka. Karaha te hamaly ny antso ianao amin'izay tena ilana azy, fenoy ny fepetra, fenoy ny fepetra'Andriamanitra. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ombaly ny birao vaovao itondra indray ny fiangonana FJKM mandritra ny efataona ho avy. Birao izay lany nandritra ny sinode paritandy natao tany Sambava ny volana Aogositra lasa teo. Eto anatehan'Andriamanitra sy ny fiangonana noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika sady nanomely fanahy ho antsika, izahay dia manolotra nareo ho mpanao raharaha ao amin'ny borony mpiandraikitra foibe FJKM. Homba nareo aneny tompoka ny olo-tsaina nareo, ampahela nareo aneny tompoka ny mefahondrazana ho anareo amin'ny asany, ampifalanareo lalandava ny tompo ka amela lalandava ao anatinareo ny fanantenana tsy mety levona izay mpahafokatra betsaka ny asanareo ho aminareo aneny tompo. Amen. Voromary ny mpino FJKM nanotrana ny fotoana. Olona manakaja maro ihany koa nanotrana ity fanompoam-pivavahana ity. Anisan'ny namaly ny antso ny filomarika Ravalomanana mivady. Izy raha teo ihany koa efa filohan'ny komity fahadimam-polo taona ny Jobily ny FJKM. Ivadika eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray isika dia ny toy androany ny fitakiany mpampianatra sy ny mpandraharaha ary ny mpiasa eny anivon'ny Université Anagatso. Nisy moa ny fanapahan-dalana nandritra niditra ny faritra ny sekoly nanehoany izay tsy fahafaliana izay. Tsy hijano mintsony ny hetsika fitakiana hoy izy ireo. Germano Menjanahary, tahiry ny aina. Efa tamin'ny 20 ny volana Aogositra no nandray vola farany. Efa famononana iankolaka ilay izy fa tsy maty izahay hoy ireo mpandraharaha sy ny mpampianatra eny anivon'ny Université Mpanjakana eny ny Ankatso. Ny nafana ny fitakiana androany efa tapitra raha teny roa amby 70 ora izay nomenan'ny fanjakana mba amahana ity olana ity. Nisy ny fandorana kodiarana izay nanapaka ny lalana miditry ny faritry ny université, ny rafitra ny mpitandro filaminana izay mailaka tanteraka rehefa misy ny hetsika tahaka izao. Itony tolona ary naipatrapatraka amin'ny tany aza ny ranay tsy anaiky intsony hoy ireo mpandraharaha ny université. Mafy ny hetsika satria teny efa marary ny mpiasa tao anatin'izay fitokonanay telo herinandro zao efa mpiasa roa maty vokatra ny tsy fanalavidianana fanafodiny nahatonga an'izany. Ka tsika androany zao efa 18 zany 20 zany efa tsy possible atsony zany aloha tsy manam-pinoana izay hoe hivoaka 20 zany ny karama aloha. Tena mijaly izahay amin'izao fotoana zao, efa vita daholo ny fifampiresahana teny anivon'ny ministera fa ny tena olana dia lasa mifandrirarira foana zany ny amin'le resaka taratasy sy ny zavatra takindrareo mitombo isan'andro randro
zay tena mila tsy ho araka intsony hoe inona indray no tedavany rapitso efa lasa zao ny dosie androany de tsy fantatra inona indray no teneniny rapitso tsy firarahina no zavamisy ho iantrany ny fanazavan'izy ireo raha tsy aiviny dia mifanindran-dalana amin'izany ny fanomezana fepitoana 27 ora amahana ny olana ihany koa ny mpianatry ny siansa sy ny matematika isan'ny takin'izy ireo ny famahana ny olany digitalisation mahatara ny fisitrahana vatsim-pianarany fa indrindra ny olany mpandraray izay mampikatso ny fianarana mpianatra mahery ny 700 no mbola tsy nandray vatsim-pianarana ao amin'ny siansa raha ny nambaran'izy ireo andrasana ny toy ny vaovao. Ny vaovao tranga mpiaramonina kosindray ary dia nampiantso mpanao gazety androany manoloana ny lapan'ny fitsarana anosy ny fianakavian'ilay tovolahy kely teratany Sinoa maty nisy nandona Tetsimandro Soivato miantso ny amohanany marina moa ny fianakaviany. Sary sy rindrany sary ny tokra marolahy. Ity ilay horonan-tsary mampiseho ilay lozan'ny tranga teny Mandro Soivato ny 17 ny volana septambra lasa teo izay nahafaty an'i Kevin Young teratany Sinoa 17 taona. Raha ny fampitambavao nandritra ity loza ity hatrany dia maty sy tradrano i Kevin Young ary tao ambanin'ilay fiara 4x4 nosikiriny. Efa niakatra fitsarana ny raharano 17 septambra lasa teo. Tsy nisy didiny voaka tamin'izay ary nalefa ny fitsarana nody ilay ramatoa tompon'ilay fiara 4x4. Ity farany izay nilaza ihany koa fa fiara Starex no nandrona ilay tovolahy. Niverina niakatra fitsarana indray nefa ny 14 ny volana oktobra teo saingy tsy mbola nisy didiny voaka hatrany. Ka manao antsoava raka izany amin'ny fitsarana ny fianakaviana ny mpiara-mianatra amin'ny Kevin Young ny mba hivoahany marina. Ny zavanisy taorinan'izay dia rehefa vita ny famitorana savaranonando teo anivon'ny zandary niakatra fampanoavana ny raharaha nisy fanambarana tamin'izay fotoan'izay natao dia voatery ny tonipam-panolalana namerina ny raharaha zany mba anoizana ny fanadiadiana momba an'izay. Rehefa vita indray fanadiadiana io nahitana ny marina dia niverina teto indray ny raharaha ary dia mbola nisy fanambarana hafa indray no entina. Antony zany zay natonga ny raharaha indray naverina fandroany eo anatrehan'ny zandary mpanao famitorana ho fanoizana ny fanadiadiana sy ny famitorana dia miandry ny fahavitany izay tsika dia miverina eto anatrehan'ny fitsarana indray. Ny antony hitarainan'izy mivady dia mahatoky ny fitsarana malagasy izy, mahatoky ny fahendren'ny mpitsara malagasy izy fa anapotra ny marina na dia vahiny ary zareo. Ao anatin'ilay izy zany raha izay ngamba ny tianareo fantatra ao anatin'izay zavatra izay dia ny nahatonga n'ilay loza satria maro ny zavatra voizina hoe nahatonga n'ilay loza dia mbola eo am-pikaroana an'izay marina izay isika satria samy manana ny fanambarany rehetrarehetra nefa marina iray ihany dia izay marina izay io karoantsika io dia ny fitsarana no anapotra an'izay rehefa hiakatra hiverina hiakatra eto ny raharaha zany amin'ny fotoana mararaka. Andeha hianatra vao maraina moa i Kevin ity nofahoan'ny fiara avy aty aoriana ity ary 10 metatra vao tafajamin'ilay fiara. Antsovonjo no ataon'ny fianakaviany satria raha ny fampitambavao navoaka an'izy ireo any androany dia mbola mitady ny fomba rehetra ilay nitondra fiara amin'ny viliana ny marina. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia olon-tsotra iray no sady vavolombelon'ny tantara mahakasika ny Air Madagascar no tafaresaka tamin'ny Germano Menjanahary sy Manorandriamalala ao an'ny androany. Nambarany ary fa ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 no tena nampitotongana sy nampibabotrosa an'ity orinasa mpanjakana ity. Fanadiadinary. Tsy nisy hafa-maina fa nitsipozipozy avokoa ireo orinasa izay notantanin'ny fanjakana ankehitriny. Ny Jirama nanapa-kevitra ny anajana ny famatsiana solikazy ny orinasa Jovena ka nangataka ny andoavana ny trosany 7 volana aloha. Vidina solika fandrehatra sy ofana milina ireo tsy voaefa ny fanjakana ireo ka takiny ity orinasa ity. Tahaka izany ihany koa ny Kroma 7 volana tsy nahazo karama ny mpiasa. Ny Air Madagascar iaraha mahita io ny fahavoazana mahazo azy tapitra simba sipotika ka fiara manidina atairairay na roa sisa velona akoatra ny trosa be babe ny ity kompania ampirenena ity. Na hainy atrika ny olana nisy avokoa ireo mpitonany fandimby saingy mibaribary ankehitriny tsy fahaiza mitantany rajoel hoy ny efa volombelo ny tantara. Tamin'ny 2024 aloha ny Hermady dia tena presque mitovy amin'ny situation amin'izao fotoana izao ny nisy azy dia nanoloana izany dia nanapa-kevitra ny président Marc Ravalomanana hoe andaotsika anarina ny Hermady iantso ny zareo amin'ny Lufthansa Consulting
dia natsona reo olo reo tamin'ny 2002 dia nisy ny conférence de créancier natao zany hoe reo tompotrosa amin'ny hermaty rey zany natsona hoe zao ny situation ny hermatika zao inona ny hevitra reo tianareo mbola iodina ny hermaty sa tsy iodina antsona de rehefa nanaiky reo a fa alao iodina ny hermaty a laseny zany ny créance rehetrarehetra dia afaka miodina am'izay ny hermaty a ary nasina fanarenana tanteraka ny orinasa tamin'izany fotoana zany ary mivokatra zay de jereo tsara tsy hay mandanga ny résultat azo fa compte de résultat rehetrarehetra 2003 2004 2005 2006 2007 positif daholo tsy mbola nazo am'izany ny hermaty teo aloha dika zany fa tafarina ny hermaty ary tamin'izany fotoana zany de afaka mividy roplanina ary ny hermaty afaka mividy roplanina nahazo ateheritsika ny lizine tamin'ny boina 767 zany ara-dalàna mihitsy azoto daholo mpiasa tamin'izany fotoana zany ny zavatra fikasana ary tamin'izay fotoana zay a mivoaka moa ny boina 787 de efa nanomboka nandeha ny négociation a tany amin'ny banque anankiray tany Maurice zay tsoteneniko ny anarana hoe a afaka mampindrambola ny hermaty ve nareo a fa manam-pikasana zay a anisan'ireo azo voalohany zany 787 zany tamin'izany fotoana zany fa tsy marina mihitsy ny filazana hoe a fitondra ny fandimby teo a nampidina ny hermaty jereo miboky de hitanareo ny marina raha ny antontanisan-kehitriny dia manodidina ny 20 tapitrisa dolara amin'izao ny déficit opérationnel na perte cumulé izay hita fa midangana avy de avy tokoa ny trosan'ity orinasam-panjakana malagasy lehibe ity ankehitriny tsy mitsahatra miakatra ihany koa ny charge fixe anisan'izany ny abetsahany isan'ny mpiasa izay mihoatra lavitra ny tena ilay ny orinasa isan'ny voaresaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny herinandro teo ireo rehetra ireo saingy andrasana ny tena vahaolana sy paikady matotra anarenana ity orinasam-panjakana ity ny tazana dia miala tsy ho tompona ndraiky mpahavoazana foana izao fitondrana radioela izao antony iray isan'ny mbola mahambony ny tany tsy fanjari-tsakafo mitarazoka eto Madagasikara dia ny toe-tsaina sy ny fahazarana tsy mahomby miainga avy amin'ny mpamokatra izany mandalo eny amin'ny mpivarotra fa mipakatra any amin'ny mpanjifa. Ando Miaratiana sy Andry Rakotomalala. Raha ny ovakina karatra manokana izay faritra malaza amin'ireo karazam-bokatry ny tany sy ny hazan-drano ao aminy dia mbola enimpolo isan-jato ny tany fatarana rapitom-bony izay mariky ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka. Raha ny fihinanana trondro izao ade ray kilao monja isan'olona isan-taona ihany no an'ny vakina karatra raha toka 4 kilao isan'olona isan-taona no an'ny malagasy amin'ny ankapobeny. Mba hanovana ny toe-tsain'ny vakina karatra fa mazoto mamokatra isika eto fa ny fihinanana tsy ampy dia mazava ho azy fa misy fiantraikany any amin'ny tsy fanjari-tsakafo izay fa tena mbola ambany dia ambany ny salanisa tena mba ambany ny any vakina karatra tsy hoe efa natoviana ny lazana an'izany fa mba entina nairana ny saitsika mianakavy fa mbola ezaka be ny ampitomboana ny tampinanana trondro any faritra vakina karatra satria dia ray kilao isan'olona isa-taona amin'ny antsalany raha ny antotanisa tonga aty aminay ray kilao isan'olona isa-taona amin'ny antsalany ny tampinanana trondro ny vakina karatra raha toka 4 kilao isan'olona isa-taona ho an'ny Madagasikara. Hita taratra ihany koa itoetsaina tokony avoaziny eo amin'ny sihatry ny fambolena satria tsy ataony tansavaindohan-drara loatra ny mihinana ny vokatra tsara kalitao fikariny fa saika amidiny avokoa izany. Le olo reto mamokatra dia mivarotra dia rehefa mivarotra zareo dia tsy mividy sakafo izy iverina avany fa mividy fitafiana mividy atao entre amin'ny farakisosona hoe aikaitra dia izay no vidin-drareo dia rehefa tapitra vola dia miverina indray amin'ilay fiainana ohatra tapitra varin-drareo zao amin'ny atoatra tapitra varin-drareo afaka rovolana eo aikabiasany dia miverina indray amin'ilay tsy mihinam-bary fa mangahazo sy ny tsara fotsiny izay dia ohatr'izay foana ny fiainany reto dia mafy be mihitsy ilay mandova amin'ny fisainan'ny olona. Raha tsy aivina dia firenena isan'ny manana tana tsy fanjari-tsakafo mitarazoka ambony Madagasikara
satria nantotarisa mix 7 dia mbola eo amin'ny 2 isanjato izany ta izany. Ady maro lafy ny fanafoanana ny anoanana araka ny teboka faharoa ao anatin'ny tanjony fampandrosoana lovainjafy na ny ODD. Nodiniana nandritra ny 2 andro tao Antsirabe ny momba ireo paikady entina manatratra ireo tanjona valony ODD mifandray mivantana na ankolaka amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo miaraka amin'ny andraikitra tokony horaisiny tsirairay dia ireo mpitondra isanjokajiny ny solomavim-bahoaka ny firaisamonim-pirenena ary ny vahoaka. Ny vaovao tapatapany kosa indray no arahantsika manaraka izao dia nanomboka ny farany herinandro teo ny etsika fanaovam-baksiny ho fiadiana amin'ny valanaretina Covid-19 ataon'ny tobim-pahasalamana CSP2 ao Mantasoa izay tohanina ny Peace Corps eto Madagasikara. Mpona 4 avy amin'ny fokontany 1.10 tao an-toerana no ahazo vaksiny Johnson & Johnson maimaim-pona izay fanomezana avy amin'ny governemanta Amerikanina. Itoy hatramin'ny volana Novambra ny fanentanana momba ny fanaovana vaksiny any an-toerana sy amaliny izy ireo ihany koa ny fanontaniana izay mety mampiayany mponina. Apetraka ihany koa moa ny ivon-toerana fanaovam-vaksiny isaky ny fokontany. Ny vavaon'ny fifamoivoizana ny vavaon'ny trangam-piarahamonina kosa dia nisehoana Aitrano tao Antsira fokontany Ambalarano komina ambanivohitra Ambohimandresy sy ny farany herinandro teo tokony tamin'ny 1.10 atoandro no nisehoany firehetana ary tany amin'ny 3 ora tolakandro vao fetanteraka ny afo. Mahery ny rivotra amin'ny faritriny ka nanany sarotra ny famonoana ny afo sy ny fifehezana azy. Vokany trano 20 mahery no ravany afo tanteraka. Olona 170 sy 900 no tsy manan-kialofana ary potika tanteraka ny fananan'izy ireo. Miantso ny tompon'andraikitra mahefa araka izany ny mponina mba hanome tolo-tanana fa tena sahirana ny olona sy misy azo raisina na inona hoy hatrany ny solon-tena ny mponina voakasika. Ny vavaon'ny fanatanjahantena kosa indray ary dia lavo ny Interclub any Angola tamin'ny isa 3 no aotra ny CFF Madagasikara tamin'ny lalao ny fanandrina ny rotonta tamin'ny ampahandalana tamin'ny ampahefandalana amin'ny fifanitsanana iadina amin'ny amboarany CAF tetsy amin'ny kianja ny Bariany Mamasina Omaly. Teo amin'ny minitra fa 12 fa 19 ary tany amin'ny minitra fa 7 no napiditra baolina ry zareo Interclub. Totoafo ny fanafianana nataon'ny CFF tamin'ny fizarabotona faharoa saingy tsy nahitambokany izany. Andrasana araka izany ny lalao miverina ifanandrina ny rotonta amin'ny faharoa amby 20 ny volana Oktobra izao any Angola. Nodimandry androany kosa teo amin'ny 420 taona ny Colin Powell raha ny fanambarana nataon'ny fianakaviany. Any Maratina sy Andrakoto Malala. L'ancien chef de la diplomatie américaine, Colin Powell, est décédé. Il avait 84 ans. Verira Yamandreny, Verolomanga ny firenena sy izao tontolo izao. Volakan-dato ny fianakaviana, lavo ny andrareziny. Nodimandry androany teo amin'ny 420 taona ny Colin Powell, sekretera mpanjakana teo aloha tamin'ny andron'ny George Bush ao Amerika. Verira Yamandreny, Verolomanga ny firenena sy izao tontolo izao. Volakan-dato ny fianakaviana, lavo ny andrareziny. Nodimandry androany teo amin'ny 420 taona ny Colin Powell, sekretera mpanjakana teo aloha tamin'ny andron'ny George Bush ao Amerika. Raha ny fanambarana nataon'ny fianakaviana dia misy fandraisana amin'ny valanaretina Covid-19 no nahalavo azy. Ratsaiviny, i Colin Powell izay afro-amerikanina voalohany ny tanany toerany lehibe ny tafika talohany nahavoatendry azy ho lehibe ny diplomasia amerikanina teo ambany fiadidian'i George Bush. Nanana ny maha izy azy sy nampiavaka azy Powell ary fatra-pananja tanteraka no ireo asa mafy antsoroany ho an'ny firenena. Verolomanga izao tontolo izao hoy ireo manam-pahefana samihafa filoham-pirenena teo aloha raha ny teny midina nataon'izy ireo. Tsy ho adinoana ary tsy ho atao mandalo fotsiny izy ireo ny zava-pitany. Ny 5 aprily 1770 no teraka tao Harlem i Colin Powell ary lehibe tao New York. Nianatra manokana momba ny géologie. Ny taona 1770 izy nanomboka niditra teo amin'ny sehatry ny asa ratafika tao Allemagne. Avy eo nalefa tany Vietnam ho mpanolotsaina ratafika ny John Kennedy. Nampiavaka azy hatramin'izay ny fananany foto-kevitra matotra hametrahana politika mazava. Ratsaivina, isan'ireo nanampy betsaka ny Madagasikara tamin'ny siny krizy ara-politika i Colin Powell. Nisy moa ny fionana teo aminy sy ny filoha Marc Ravalomanana ny taona 3 tany Washington izay fotoana ny arabany manokana azy tamin'ny fandreseny tamin'ny fifidianana. Akanana mafisa ny Powell ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy ny fanjakana Amerikanina.
tamin'izany ihany koa no nilazany Colin Powell ny fanohanana ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny fametrahana fanavaozana ara-politika sy ara-toekarena anatsarana trano ny fiainan'ny malagasy. Eo amin'izay vavaony maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia voafidy ho filohampirenena hitondra ny Cap Vert i José Maria Neves raha nivoaka mpifidianana vonjimaika ofisialy nivoaka ho Mali. Andro miaratina sy Andra Rakoto Malaladrany. José Maria Neves, nommé président du Cap-Vert, ancien premier ministre. Nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany no tanterahana tao Cap-Vert ho Mali alahady i José Maria Neves raha nivokatra vonjimaika ofisialy mandrakitra ny 700 isanjato amin'ireo birao fandatsaham-bato. 150 faingo 10 isanjato ny vato azony izay mametraka azy ho eo amin'ny larana voalohany. José Maria Neves 20 taona praministra teo aloha tao Cap-Vert nanomboka ny taona 2010 hatramin'ny taona 2012 ary mpikambana ao amin'ny antoko afrikana ho an'ny fahaleovantena ny Cap-Vert na ny PAICV izay izy nanolotra azy tamin'ity fifidianana ity. Izy indray araka izany no filoham-pirenena fahadimy hitondra ity firenena ity andimby an'i Jorge Carlos Fonseca. Teo amin'ny alaharana faharoa kosa no nisy Carlos Vieira avy amin'ny hetsika ho an'ny demokrasia na ny MPD izay izy nahazo ny salanisa 27 faingo 4 isanjato raha nitatitra hatrany. Ny tenany ihany koa izay efa lehibe ny gouvernement tao an-toerana nanomboka ny taona 1970 hatramin'ny taona 2010. Niaiky ny fahareseny ity mpifaninana iray ity ary ny arahaba manokana ny José Maria Neves nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny fahitalavitra iray. Hatreto tsy mbola navoaka ny voamera-pirenena misahana ny fifidianana ny an-toerana ny vokatra ofisialy tamin'ity fifidianana ity. Raha tsaivina mahery ny 7,3 hetsy ireo mpifidy voasoratra anarana tamin'ny fifidianana ka 50 faingo 7 isanjato ny tabafitriana. Place au Premier ministre, au gouvernement et au Parlement. Vaovao anisan'ny mbola mahoraka sy mitana ny sainy maro ny makasika indrindra ilay loza ampifamoivoizana ny tranga tetsy Ambatobe Omaly. Fantatr' izao fa namoizana zaza ity lozam-piarakodia izay ny tranga tetsy Ambatobe Omaly ity. Fiarana miaramila anatina cortège présidentiel mantsy no nivadika ka niteraka izao loza izao nitondra ny fanehoan-keviny makasika izay indrindra androanty nisy olom-bavambahoaka sy kestora fahatelo eny anivon'ny antenimieram-pirenena Mamra Benirina. Ramanomenjana asy tahiry aina. Zaza iray no maty, sivily misa enina sy miaramila efatra no voadona mafy nandritra ity lozan'ny tranga tenin'ny Ambatobe ity ka notsaboina tao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana avy hatrany. Niteraka resabe sy fanehoan-kevitra maro lafy indrindra fa tao anatin'ny tambajotra serasera Facebook ilay lozam-pifamoivoizana izay ny tranga teny Ambatobe Omaly io. Fiaran'ny fony vian'ny tafika nanaraka ny filoham-pirenena na cortège présidentiel no tradoza sy ny teradoza. Nisesy ny fiarovatena avy amin'ny mpanoana fitondrana mahakasika izao loza izao. Misy lalàna ny fifamoivoizana eto amintsika eny fa nampitondra fanjakana aza hoy nisy olom-bavambahoaka Mamira Benirina. Loza-pifamoivoizana ny tranga iny ary amin'ny loza-pifamoivoizana tompona andraikitra foana ny mpanamory sy ny voakasika rehetrarehetra. Za tsy miteny hoe iza ny diso iza marina fa misy andraikitra foana ao an'ny tsirairay ao anatin'le izy. Raha hiditra kely amin'ny atsipirina antsika dia azo heverina ny hoe sao dia lasa fahazarana loatra fotsiny ty mandeha mafy loatra ty ao anatin'iny cortège mitondra ny filoham-pirenena iny amina toerana tsy tokony hanaovana amin'izany, amina fotoana tsy tokony hanaovana an'izany. Mety omen'ny tompona andraikitra tsiny ny mpandeha tongotra sy ny sisa fa matoa le olona nanana heritreritra hoe malalaka amin'izay tao. Misy fenitra tsy voaharo koa tao nanana tao fieritreretako azy. Zany hoe mety diso lavitra loatra ilay fiara farany dia ny olona ny hevitra efa tapitra le izy ka izay no lazaiko hoe tsy maintsy mandeha mafy ve reny zavatra reny. Raha izay faharoa rehefa jerena ilay fiara nidaboka fiara tsy araka amin'ny fiaran'ny filoham-pirenena mihitsy reny rehefa jerentsika. Ny tiako lazaina hoe raha tena andeha mafy le motara rehetra ny aloha sy ny fiara mitondra ny filoham-pirenena
raha iny blindé iny blindé miaramila fijeriko an'iny a tsy araka mihitsy hanika voatera zany manao letresana avy ato arina manenjika ary mety zay nahatonga azy napisy elanelany kely mihoatra amin'izay teo aloha ka napisy an'ilay nampiteraka an'ilay loza dia amiko a mbola tsy fahaizana mandanjalanja ihany hoe fiara tokony inona no afaka miaraka inona no tsy afaka miaraka fa blindé faran'izay mavesatra zay nreharehan'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoanandro fa afaka tendrombohatra no lalany miditra anaty rano no lalany no entina manenjika fiaran'ny filoham-pirenena amiko zany fanaovana tandrevaka fa maninona raha fiara sahaza no alefa tsy mahagaga vao tratra ny kody voalaindray mandeha dia mivadika tsy voatazona ny ain'ilay ankizy 12 taona izay voaterina andalo fandidina no niratra mafy na azo azy tamin'io loza io namoaka teny mita momba io ny fiadidian'ny repoblika ny ariva teo izay milaza ho fiaraha-miory amin'ny fianakaviana tontosany farany herinandro teo kosa ny hetsiky ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia tao amin'ny faritra boeny tao mahajanga raha ny marimarina kokoa mpikatroka maro moa ny tonga nanatrika izany tany an-toerana samy mamonjy MBS mahajanga totosa tamin'ny farany herinandro teo ny hetsiky nataon'ny RMDM teto mahajanga teto amin'ny kianjany magro mahajanga be nivezivezy iny manodidina ny polisy gendarme sy ireo mpitandra filaminana maro nijery nihetsika izay nataony RMDM teto mahajanga izay natonga solotena avokoa ireo solotena maro samihafa avy any amin'ny faritra ary indrindra ihany koa fa solotena ny biro politika avy any andrenivohitra Madagasikara sy ireo solom-bahoaka eo anivona toko Madagasikara ary ireo biro mandrafitra ny RMDM foibe nampiavaka an'ity hetsika ity dia ireo etaeta izay teto mahajanga no nambarany reto tompony anakitra voalohany enivony RMDM ireto na reny bombabomba reny zavatra ny foronina mba tsy hatongavan'ny président Ravalomanana tamin'ireny fotoana reny teto Madagasikara politika ny ataontsika tsisy mifankatahotra eto satria Madagasikara iraisantsika ka raha mandanga amin'ny vahoaka ianao dia tsy namanao zahay na iza mpitondra na iza mpitondra ny RMDM eto mahajanga no nandray ny fitenenana tanteraka ary namotsipotsitra androtsaka tsy mety natao amin'ny fanjakana raha izay ary ny tany mahajanga dia tontosa omaly ihany koa ny fameloma maso ny antokotiko Madagasikara tetsy amin'ny commune Ampitatafika distrika Antsimondrano no tanterahina ihany maly ihany koa araka izany ny fifidianana mandrafitra ny antoko ao amin'ity commune ity dia ny tanora tim ny vehivavy tim ary ny kaomy tim izany sary sy rindran-tsary ny tokatra maro lahy mitoetra ny fameloma maso ny antokotiko Madagasikara manerana ny nosy miainga avy amin'ny fokotany commune ny distrika ary faritra omaly no nataony teto amin'ny commune Ampitatafika izay notarihy nisy olom-bavambahoaka Antsimondrano Alain Ratsimbazavy sy ny ben'ny tanàna Ampitatafika Rado Raparaoel anamafiorina ny antoko fa ihany koa fanetsihana ny mpikambana hatrany fotony no tanjona amin'ny fameloma maso zava-dehibe ho an'ny commune Ampitatafika ny fijoroan'ny rafitra satria manomboka eto zany dia isy ireo asa fameloma maso ihany koa izay ho tanterahan'izy ireo any anivony reny ratsamangaika isan-karazany reny ary isy ihany koa ny lafi ny fanetsiketsehana samihafa amin'izay fampitana ny ireo fotikevitry ny antokotiko Madagasikara eny anivony fokotany sy ny faritra tsirairay eny manomboka zao tontosa omaly ihany koa moa ny fifidianana izay andrafitra ny mberaon'ny tanora tim ny vehivavy tim ary ny kaomy tim ato amin'ny commune Ampitatafika natao zany androany ny atao hoe fameloma maso ny antokotiko Madagasikara zay nisiny ny fifidianana zay nitaretin'ny Andriamatoa solom-bavambahoaka Alain Ratsimbazavy voafidy teto amin'ny distrika Antsimondrano tsy nanomana mihitsy ny tena ary tsy niomana mihitsy fa nita aloha dia tena ao le fitokisan'le olona ary tena atao hoe zay ny voro rehetra ny fidany tena daholo mbola averika any tsy nanao lobina na olona ray ary fa tena hoe aleo jerena zay mitranga eo zay zany ny zava-misy dia matoa zay nety dia nole fitantanana ny commune mihitsy ny fiheverana azy mba hitan'ny olona hoe misy ezaka atao dia mbola mazoto any ny anohy ny ezaka
mba ho fampandrosoana ny tanàna ary mba famelomana maso ihany koa ny antoko tiako Madagasikara. Feno tanteraka araka izany rafitra rehetra ho an'ny komina ampitatafika manokana. Raha tsy aivina ihany koa dia ny 14 ny volana oktobra teo no nanaovana ny fameloma-maso ho an'ny antoko tia Matao Mahajanga amin'ny faritra Boeny. Raha ampitsy kosa no hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana ho an'ny antenimera Rotonta. Fivoriana izay andiniana manokana mahakasika ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Efa vonona tanteraka ny solombavambahoaka ny fanoerana hiatrika izany raha ny fanazavana indrindra mofa manoloana ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenena. Charmano Menjanahary sy Manorandre Malala. Valboraingona io no azo amaritana ny valiteny izay nataony Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta raha nanontanian'ny mpanao gazety manoloana ny fitokonana maro lavitsy fahaloavana karama. Tsy azo terena amoaka vola amina fitokonana ny fanjakana hoy izy. Volana maro lasa no efa laza ny Prime Ministre fa misy fanodikodinam-bola eny anivony université taorian'ny fitokonan'ireo mpianatra tany Tomasina ka nahatonga ilay tifidanitra na vofe. 5 volana ty aoriana tsy mbola milamina ny raharaha ary mbola tsy fantatra ilay mpanodikodom-bola ary vao maika mitombo ireo mpitakotrosa amin'ny fanjakana. Afana ny adievitra ionana amin'ny mpanatanteraka io hoy ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara. Tsika efa samy mahalala fa raha ny tokony ho izy isaky ny sehatrasa efa tokony fampiraharaha efa tokony fandray saingy amba ny te malagasy malaza azy kokoa efa tokony fandray ny niveau ministera sy ny sapandrara rehetrarehetra milaza hoe salamizao ny zava-misy ny aina nylay sehatrasa tamin'ny taona lasa ary ny zavatra iomanany iainana sy iatrehana ny taona ho avy araka ny voalazako teo anaty fivoahana anaty krizy tsika izao tsy hitovy mihitsy ny filana anaty krizy sy ny filana amin'ny fanarenana ny toe-karena aorinan'ny krizy. Resaka hoe vola tsy tafavoaka karama tsy azo ianao avy amin'ireo lay fifampiresahana amin'ny sehatrasa rehetrarehetra ireo ny tokony anoratana ny sorabola ao anaty tetibola ary ny sorabola matoa voasoratra ao anaty tetibola dia natao tanterahana fa aminay antony vitsivitsy matoa misy ireny fitakiana ireny ary misy ireny valiboraingina avy any amin'ny lehiben'ny mpanatanteraka ireny antony vitsivitsy ny mety mahatonga an'ilay izy na tsy tanteraka araka ny tokony ho izy ilay vinavina mahatetibola ny tetibola zany hoe rehefa tsy tanteraka moa zany dia tsy ampy ny vola miditra ahafahana mamoaka zay tokony avoaka dia mijanona ho sorabola fotsiny ny tetibola amin'izay fotoana izay dia mifandrirarira eo tsika ao amin'ilay fifampiresahana dia taraka eo zay olona tokony handray an'ilay izy na io ny mpandray karama na io ny mpanao raharam-panjakana sy ny sisa na zay na tena hoe lavitra ny tena zava-misy ilay vinavina tamin'ny taondasa ka tena ilay vola fikirafikira tanana mihitsy no tsy misy eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana zay ngeny nahatonga na inteny tamin'ny fotoanandro hoe so dia fandrirarirana fotsiny ary ty tale général ny tahiry-bolam-panjakana tsy asiana olona ty ny toerana mandritry ny eforotokom-bolana mahery nefa ino no avokaavoka mampitepony fonony mampisiaina ny raharam-panjakana amin'ny ankapobeny. Raha tsy ahivina dia manodidina ny 3.7 miliara ariary no vola ananan'ireo orinasa mpanao lalana misa 300 amin'ny fanjakana. Mahatratra 3.7 miliara ariary no trosa amin'ny mpamatsoloka eto amintsika amin'ny fanjakana. Ankoatra ireo ny volany mpitsabo toy ny mpanao vaksiny efa nisy greve voany koropaka ny namoaka azy amin'ny andro alina ny fanjakana. Raha eo ihany koa ny karaman'ireo mpiasa sy ny mpandraraha eny anivony université izay mbola miteraka fitokonana hatramin'izao. Ankoatra ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny dia niompana betsaka tamin'ny fameloma-maso ny antoko tiako i Madagasikara ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Zavandre Mahefa sy Mathieu Princière no mamentana amintsika ny andindiny ny fandaharana. Taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 tsy nitsahany korosofana ny fiainany vahoaka malagasy. Ny ananitra i Madagasikara ary voasikajo isan'ireo firenena manitra indrindra maneran-tany. Vahoaka maro no very asa vokatry ny fandrobana sy ny fandorana ireo fotodrafitrasa sy orinasa maro nandritra ny fitondrany ny filomarin-karavalamanana. Nanomboka nanjaka ny asandalo sy ny alatrombo tamina faritra maro ateto Madagasikara. Zarizary ny fampianarana. Manankity ny androany mbola sy tafarina mihitsy i Madagasikara tao anatin'izay fitondrana rajoelona izay.
ny mifanohitra amin'ireo anefa ny zava-misy teto amin'ny firenena tamin'ny fitondrany ny Volomary Karavalomanana. Raha ny zavatra vita teto amin'ity firenena ity na zavatra niainantsika tamin'ny fitondrana Mary Karavalomanana zany dia tsy sanatria kory hoe fandokafana ny ray aman-dreny iny fa tena niainany olom-pirenena rehetrarehetra zany niainany vahoaka malagasy rehetrarehetra ary ny tenako zao moa dia anisany zay nijoroko hoe mpanohitra na manafaniry satria hitako hoe tamin'izany fotoana zany tena milamina tsara amin'ny fiainany vahoaka malagasy ary tena hita mihitsy hoe nahazo tombontsoa tsirairay ary zay ary no anisany hoe nisorana an'ireo olona rehetrarehetra zay miazakazaka makaty anatin'ity atokotiko Madagasikara ty satria be dehibe nataoko fotsiny hoe fitsanganan'ny RMD mio ary de efa tokony hatonga sainan'ny olona tsirairay aby hoe fa maninona no misy amin'ireo RMD mio anisan'ny olona nanongana amin'ny président Ravalomanana fa nono nahita ny zavatra tsy niety ataon'izao fitondrana zao dia niova hevitra hoe tena diso zay ary misy tena fona tamin'ny président Mary Karavalomanana mihitsy reo olom-pirenena reo hoe tena diso zay président fa zay nieritreritry hoe mbola tena ho tsara noho ny zavatra nataonao ny nataon'ity olona ty kinanjo koa zavatra tena any amin'ny lalana tsy nieritreretina fa tena atao hoe tena fanetry be firenena ary namotika an'ity firenena ity mihitsy natao hoe zavatra iainany vahoaka malagasy nataon'ny mpitondra amin'izao fotoana zao na manafanitrika zany rehetrarehetra zany mila amoazana tsika vahoaka malagasy mila eritreretantsika vahoaka malagasy hoe rehefa zavatra tsy zaka saitsika sy zavatra tsy mety amintsika intsony zany zavatra iainana amin'izao fotoana zao de za tena miteny amintsika hoe dinio reo olona rehetrarehetra zay mbola mety hirotsaka ho filohan'ny repoblika ao aoriana kely eo hoe iza marina no tena jery zay mahasoa ty firenena ty nijery ny vahoaka malagasy sy ny mponina rehetrarehetra eto amin'ity Madagasikara ty na manafaniry na dia noho izany fitondram-panjakana amin'izao nompitehana aza ny Volomary Karavalomanana sy ny antokotiko Madagasikara dia mijoro hatrany ary isan'ny antoko mbola manana maizy azy anatin'ny fameloma-masony antoko raha teo ireo mpikambana rehetra manerana amin'ny faritra amin'izao fotoana izao ho an'ny komina Mboamalaza ao amin'ny distrika Navaradrano ohatra dia ny faraiky amin'ny 30 ny volana oktobra ho avy izao no anatanterahina izany momba ny fanameloma-maso ny antokotiko Madagasikara eny amintsika moa zany dia nanapa-kevitra izahay fa anatanteraka izany isika amin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana oktobra ho avy izao amin'ny roa ora sasany eny Sonerana eny atapony Sonerana zay anetanako indrindrindrindra isika mponina rehetra eny Mboamalaza izay matsapa fa zanaky dama atao anatin'ny antokotima dia tongava daholo be da be koa reo mbola mpikambana araka ny naverimberiko any hoe misy koa mpikambana misy mbola zay te hiditra ao anatin'ny fikambanantsika dia entanina daholo zany anareo tonga misy fiaraha-mikorano misy fifankafantarantsika rehetra ao be de be ny zavatra ho ataontsika ao ny fanomanana ny hoavin'ny ty tanindrazantsika ty zany dia ezahana zany tsika tena entanina mavesatrytsika ho tonga alandro alahady io andro alahady io faniry amin'ny roa ora sasany ao amin'ny dadabe Slof zany zay afantarantsika azy rehetra eny atapony Sonerana eo akaiky ny espace Sirius dia manentana antsika rehetra zany mazava moa ny tanjona ho an'ny Volomary Karavalomanana sy ny antokotimo dia ny fikatsahana hatrany ny mahasoa ny vahoaka sy ny mpiarabelona tapitra ny fampalalambavao izao alina izao taky ny mazatra ka sitrahako hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ireto kosa ny fandaharam-potoana ho aranao rehefa tapitra ny fampalalambavao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS ny fandarana Global News aorin'izay kosa ny fandarana dinika iarahana amin'ny Joël Ralaivohita ka vahiny amin'izany ny sekretera jeneraly faharoa ny antokotiko Madagasikara Mamy Rabenirina aorin'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohanteny hoe A Fall from Grace ny tena kosary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsy indray tompoko